Naneo ny heviny ihany koa Andriamatoa Ratoambolamana sy lombavambahoaka teo aloha ity farany moa dia nanambara fa tokony hisy ary entanina ny rotota dia ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka izany mba hifampidinika entina mana ny olana tahaka izao. Ny fifanantonana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena no vahaolana rosin'ny solombavambahoaka teo aloha Ratoambolamana manoloana ny krizy eo amin'ny androm-panjakana mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Nambaranty mpanao politika ty ihany koa fa tokony tazonina ny androm-panjakana efa misy ato anatin'ny Repoblika faha-efatra. Ny raha nanaiky nametraka ny matimatesana izay aky amin'izao 4e Repoblika izao izay amiko no tokony ho ajaina. Dia eo zany ny filoham-pirenena lany tamin'ny fifidianana, eo koa izay hoentiny miaraka amin'izay ireo drafitra misy ny fitondram-panjakana ny gouvernement ary koa eo koa zany ny député. Ka noho izany voalohany aminay zany amin'ny tenako dia ny filoham-pirenena no chef suprême amin'ny vahoaka malagasy. Ka raha sanatria ny filoham-pirenena no heverina fa hoesorina eo amin'ny toerany, heverina ozy mbola sy tonga amin'izany moa tsika fa mbola miandry amin'ny ACC zay izy no manapaka farany ny esorina dia mba tsy mety amin'ny eritreritro fa very zany lay safidy n'le 56% an'ilay olona mifidy amin'ny filoham-pirenena. Ka rariny dia rariny tokoa hoy zahay raha tsy ho atao fanonganam-panjakana ambony latabatra no atao anapitehana safidim-bahoaka. Kanefa ngady zany ary efa niala tamin'ny krizy nandritra ny taona maro itsika, efa nijaly ny vahoaka raha mahalala hoe inona ny fijaliana, inona fahoriana ny mety ny vahoaka tao anatiny zany atao hoe krizy zany. Ka raha mbola hiverina amin'ny krizy itsika na misy ny krizy institutionnelle na ny krizy lavareny dia mbola ahoana indray ry fijaliam-bahoaka reo. Ka miangavy ahy zany amin'ireo rehetra mpanao politika sy ireo rehetra izay mifanandrina atao mifanandrina moa satria mifanandrina arakevitra fa tsy hoe mifanandrina aratsandry, mifanandrina arakevitra ny hoe mba jereo reo 2 tapitrisa fa tsy zaka ny vahoaka itsony ny krizy lavareny. Ka maniry zay ary mangataka an'ireo na ny parlement na ny filoham-pirenena na ireo ny premier ministre gouvernement mba hay hifanatona, mba hay hifampiresaka. Arak'izany ny fifampiresahana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena no vahaolana famina mamany krizy amin'ny androm-panjakana. Hoy ny solombavambahoaka teo aloha Ratoambolamana merci.